eo misehatra ny fanamboaran-dalana kosa indray dia natomboka ny zoma lasa teo ny fanarenana ny lalana manomboka eo amin'ny tetezana Nozato ka hatrany ampita tafika lalana izay mirefy 2 kilometatra ary tamin'ny fotoam-pahavaratra tamin'ny taondasa moa no tena napotika ity lalana ity indreo jerentsika ary ny sary mitoy ny fanarenana ny lalana eto Antananarivo izay simba tao anatin'ny fiakaran-drano tamin'ny fotoam-pahavaratra teo. Anisan'ny asa natomboka ny zoma lasa teo ny fanarenana ny lalana manomboka eny amin'ny tetezana Nozato hatrany ampita tafika lalana izay mirefy 2 kilometatra. 20 isanjato ny asa vita kanesany misy 20 isanjato vita dia anatin'izany tsy vita izany zao tia Nozato tia dia anatin'izany ihany koa amin'ny RN1 izay ho ataontsika amin'ny ity herinandro ity ihany mbola akantsika dia anatin'izany ihany koa zavatra madinidinika ohatra Bodrisotry izay tsy andraikitry ny ministère satria azadiny fa ministère dia route nationale ihany ity zao route nationale ity dia araka mifangatany vahoaka ato moa dia mba misy 50 metatra kely mba amboarina dia andeha amboaritsika fa ny Bodrisotry zany tsy andraikitry ny ministère fa hitatsika fa manahirana ilay izy dia tsy maintsy mba ezahana atao dia anatin'izany ihany koa izay efa nanomboka fa nisy ny ato kely ary Itosy ka tiako ambara amintsika menakavy ary mamerina foana ako satria misy manontany indraindray na eo ary ny ataontsika hoe nisy fifidianana be ny tanàna sy ny sisa ny ministère des travaux publics dia mamonjy ny révohim-paritany rehetra eto Madagasikara dia nisy asa namboarintsika tamin'ny ity taona ity na teto Antananarivo zany na tany Thomas zany na tany Tuléar zany na tany Diego zany na tany Manjanga dia zao tsika mbola noy an'izany zavatra zany dia misy asa koa zany atombokontsika amin'ity herinandro ity any Thomas dia eo ihany koa misy asa koa atombokontsika any Diego fa za zany mangataka amintsika menakavy hoe mba miaritra fa nandalo fasahirana fanjakana malagasy hitanareo ny tetezamita taloha izay nanahirana ankehitriny miezakitsika mamerina amin'ny laony miezakitsika manao asa antsakany sandavany. Tetezana 700 ny tapaka nandritra ny tondratra amin'ny farany teo. Mikasika amin'ny fiatrehana amin'ny fahavaratra manokana laza ministry ny asa vaventy fa misy ny tetezana izay nafarana manokana entina nalona ny tetezana simba. Hoavy zao ny miverina indray zao ny andro ratsy ny oranandro izay hoavy isan'andro dia manoloana an'izany ny fepetra raisinay dia misy tetezana nafarantsika avy any ivelany efa tonga eto izay hanampy antsika amin'ireny lalana tapaka sy ny sisa ohatrany tamin'ny janoary sy febroary farany teo dia mbola misy tetezana ihany koa eo amin'ny 100 metatra mahery eo izay ahafahantsika mamonjy ny tetezana izay lasa rano mamonjy izay tetezana simba ateraky ny cyclone sy ny sisa ny tetezana moa zany le tonga ao izay nafarantsika ho an'le congrès de la route teo fa tsy tonga tamin'iny izy fa avy eo izay vao tonga tokony eo amin'ny 200 000 € eo na 300 000 € ny vidiny. Nambara ministry ny asa vaventy Andriamato Roland Ratsiraka fa antitra ny ankamaroany lalam-pirenena eto amintsika. Nambara fa ankoatra ny fikojakojana ilaina ny famerana amin'ny vesatry ny fiara vaventy ampidirina eto amintsika ahafahana miaro ny lalam-pirenena.